raha ny fantatra moa dia miditra anatin'ny fanadavam-potoana amin'izao fotoana izao iny lalao nisy eba masinika pipinera atsaka ny 20 taona iny a rehefa andrava adzala 3 no 3 atao anatin'ny ferim-potoana hany carton anakefatra ara-dalàna izany araka ny nambara teo dia manana vahiny fandarana mahery ramatoa Rosa Rakotsafia izy dia talehan'ny sport fédéral au niveau du ministère miarabanao tonga soa miarabanareo mianadary miarabany mpanaraka ny fandaharana mahery amin'izao arivo zao ia ramatoa tale ny fanontaniako voalohany angambany dia hoe inona moa zany no tiana ho tenenina amin'ilay hoe sport fédéral le hoe sport fédéral dia direction anankiray ny didiny fédération zany hoe direction zay lohan'ny fédération rehetrarehetra zany mikarakara mahakasika an'izay momba ny fédération na amin'ny resaka fifidianana izy io na indrindraindrindra ny relation ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny fédération dia io direction zany miandraikitra anazy dia akoatran'izay koa ny fikarakarana ny fédération na ny équipe atsika izay mandeha ny velany dia ny direction sport fédéral no mikarakara anazy voalohany raha inao tonga dia nilavitra be fantariko hoe raha ny de service ny direction tapaninao hoe zany tsy misy fiandraikany mivantana amin'ny resaka hoe ny résultat zany zay nivokatra azon'ny équipe pirenena malagasy ny équipe malagasy mandray anjara amin'ny fifaninanana iresa-pirenena ohatra misy mihitsiny satria zay zany no anisan'ny asan'le direction mifandray akaiky ny fédération dia mijery akaiky ny resaka résultat io koa akoatrany hoe élection zany ny fantaniko ramatoa Rosa Rakotsafia dia ny hoe nahafantarana anatra amin'izay dia atleta mpiazakazaka teo amin'ny 100 metatra misy fivy zao ianao lasa mitantana direction anankiray zany raha ny lalana ny diavinao zay ve azonao fitiana ary hoe ohatrotry ny ahoany zany hoe atleta ny azakazaka teny ambony kianja ny lasa mitantana inona ny mahasamy hafa an'izay inona ny azo tsoahana ao anatin'izay ihany koa raha fitinina aloha dia tsy dia misy hoe tena mahasamy hafa anazy satria raha tamin'ny tena atleta zao dia nandray andraikitra zany hoe nitondra ny anaran'ny Madagasikara nandritra ny taona maro andraikitra angezabe angambany zany ary raha ny lalana angamba ny jerena akaiky fito taona zany mipetraka tany amin'ny centre international ny athlétisme tany Dakar nanao traikefa maro satria ny fanerasera tamina karazan'olona maro eo amin'ny lafin'ny raisa-pirenena dia rehefa avy eo lasa mpitantana ny association malgache des olympiens zany hoe présidente dia tao anatin'io koa dia efa nandray traikefa amin'ny resaka fifandraisana amin'ny karazan'olona maro be dia avy eo lasa secrétaire général ny fédération malagasy ny athlétisme dia teo koa za dia efa anisan'ny nanana fifandraisana hafa koa tamin'ny ambaratonga ny olona isan-karazany dia zay zany ny anisany hoe tsy dia nasarotra loatra nandray le direction satria ny tena koa moa zany nametrahana fitokisana zay mbola isoraka etoana ny fitondram-panjakana malagasy sy andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny nametraka fitokisana amin'ny atleta ohatra anay ary nirariko dia mba hahatongavan'ny sehatra ny fitantanana koa reo atleta rehetrarehetra zany teo aloha zay afaka manana an'izay traikefa zay indrindra hitanao hoe efa ampy ve satria raha ny fahitana azy nareo atleta mihitsy ny tokony tantana angambany zay vao hoe tena hoe andeha tokony izy ny fitantanana ny atleta ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny eto amintsika efa ampy ve nareo inona ny mety mbola tsy mahampy azy inona ny mahatonga ny hoe ny akamarony dia tsy tafakatra amin'ny sehatra hoe fitantanana ohatranao zao amin'izao fotoana zao satria tonga dia toizako le fanontaniana ro zany fandraiky amin'izay fanontaniam-boly zay hoe ianao zany zao amin'ny toerana misy anao io nahafantatra tsara ny dingana ny ainana hatramina atleta hatramina fitantanana fikambanana hatramina fitantanana fédération zany hoe mahalala tsara ny olona ny atleta inona zany ny atao hoe vahaolana goavana hoentinareo zany maharaka amin'izay manampy an'izay fanontaniam-boly zay eo le fanontaniam-boly aloha hoe mbola somary vitsivitsy ny hoe mpiazakazaka mbola somary vitsivitsy zany ny olona no ny atleta taloha no eo anatin'ny sehatra fitantanana satria ny sasany misy efa mila ravinahitra ny any velany ohatra dia ny sasany koa mbola eo anatin'ny fotoanan'ny fianarana dia zay no nisan'ny mahatonga an'izay fa zay no mbola angatahako etoana ny fitondram-panjakana hoe mba hijery akaiky zany anay le mpanao fanatanjahantena teo aloha amin'ny lafin'ny fitantanana ny fanatanjahantena io teneniko
satria rehefa mijery ianao hoe rehefa niainan'le fanatanjahantena dia mahafantatra tsara hoe inona le zavatra tena iainan'le mpanao fanatanjahantena dia inona le zavatra azo hoentina. Dia amin'ny lafiny zavatra azo hoentina zao misy le traika efa be dia be fananana zany ka amin'le direction misy anazy ao zay mifandray akaiky amin'ny fédération dia afaka manoro hevitra ny fédération rehetrarehetra zany a na eo amin'ny lafin'ny entraînement koa zay a na eo amin'ny lafin'ny fomba fitondrana ny atletatsika amin'ny lafin'ny fitatanana n'le mpanao fanatanjahantena mihitsiny zany a dia eo zany dia efa fanampy zany Monsieur Olany tsy hoe Monsieur Olany moa zany fa matetika tsika rehefa tena misehatra goavana be amin'ny fananana resam-pirenena dia matetika tsika tsy dia mandresy loatra fa resy hatrany na tsy mahombo mihitsy zany dia avy eo lasa mifanometsiny atoerantsika hoe izany tsy nampahomby an'iny izany tsy navitany andraiky satria raha firazan'ireto amin'ny fédération ny rugby dia izay mihitsy napetrany hoe nahatotosany andraiky ny veny tsirairay raha ho anareo amin'ny ministera manokana inona zay andraikitra inona ny fahitikanareo an'izay hoe inona ny andraikitry ny fanjakana amina resaka hoe faharesena na fandresen'ny hoe mba hatongavana amina fahombiazana zany inona ny andraikitry ny ministera ny fanatanjahantena. Io aloha na tiatsika na tsy tiatsika rehefa mpipoitra ny faharesena anankiray dia tokony andraikitra daholo na mandresy ianao zany na resy dia samy tokony andraikitra daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izay fa kosa raha ny andraikitra ny ministera no asiako resaka raha mahakasika ny rugby zao ohatra dia nahazo fanampiana ny rugby na arabola indrindraindrindra ka eo amin'izay lafin'izay zany no tiako asiana fitenenana kely hoe ho an'ny fédération zany zay mandray anjara amin'ny lalao resam-pirenena ohatran'ireny mba tsara raha ohatra ka le fifandraisana ny ministera zany tsy hijanona intsony amin'ny lafin'ny arabola fotsiny fa afaka hoe miaraka mihitsiny zany miara misalahy zany amin'le fomba fitenitsika malagasy anazy miara misalahy amin'ny fikarakarana mba ho afaka manana mialatsiny amin'le teny vahiny moa le hoe droit de regard amin'ny fampiofanana n'ireny ekipa-pirenenantsika ireny ahafahan'ny ministera mitondra ny anjara briky ny akoatran'ny fanampiana arabola fa raha mahakasika ny rugby manokana aloha ny teneniko raha ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny fanjakana dia nanome fanampiana lehibe zany ho fikarakarana ny ekipa-pirenenantsika zany ka izay zany hoe afaka mandray andraikitra zany ny rehetrarehetra fa saingy kosa manontany tena koa ny tsirairay hoe inona le tsy nety tao anatin'le izy tena iza marina inona le préparation tsy nety ohatra na inona mila mametraka fanontaniana zany mba ahafahana isoroana an'iny koa ny amin'ny manaraka satria ozy le fitenitsika hoe soalavo ahitraka ozy nitsika malagasy dia miaraka mila mihitsy zany hoe miona ny ministera sy ny fédération rehefa mitranga ny zavatra ohatran'ireny ahafahana mijery akaiky hoe ahoana amin'izay ny fomba hitondrana an'le fitatanana manomboka eo mba tsy isin'izay fanomezantsiny zay zany ny ahy iverena kely raha matotalele hoe le indreo tao ny teny hoe misy nyreo atleta maro malagasy le mijanona mila ravinahitra ny ivelany tsisy any ko hoe zavatra fepetra tokony ho resy tao an'izy ireo hoe mba ahafahany verina eto mitondra ny fahaizany na ho an'ny lafin'ny fitatanana indray zany na ho an'ny lafiny eo amin'ny hoe fanazarana ny ekipa indray aveo satria marina tokoa zay maro amin'ireo kitan'ny fanatanjahantena malagasy taloha no anisan'ny mbola mijanona any ianao araka nambaranao teo fitotaona ianao tany a Sénégal mbola maro iny koa ny tany efa naleanao nefa ianao dia nisafidy ny verina teto an-tanindrazana inona tsy tokony isy zavatra fepetra ho resina ve tsy hoe fepetra fanasasiana koa na fanerena fa hoe misy zavatra tokony atolotra an'izy ireo mba ahazoto azy ireo iverina ty an-tanindrazana. Io aloha voalohany indrindra miankina amin'ny safidiny tsirairay le fitiavana hoe hiverina makaty Madagasikara na tsy hiverina nefa na izany ara azo ny fitondram-panjakana atao ohatra raha misy ny ilainan'ireny olona ireny dia azo atsoina manokana mihitsiny zany reny atletatsika ireny satria afaka ho anisan'ny tompona andraikitra voalohany manampy ny ministra ny fanatanjahantena zany reny atletatsika ireny. Ny amin'ny fanontaniako manaraka roza dia mifandraindraiky amin'izay ihany fonenao mbola atleta anisan'ny miantsoantso sy na ino mitantana ny amaoa miantsoantso ny atao hoe stade
ty amin'ny mpanao fantanjahantena avoleta zany a ianao zao anatin'ny ministera mitantana ny sport fédéral mba isan'ny ampidily mandresy lahatra ny ministre venao na mandresy lahatra ny ao ministeran'ny fanatanjahantena hoe izany ka atleta alohan'ny teto anisan'ny dradradradrainay tamin'ny fotoan'andro ny hoe fepetra ho anareo manokana anisan'ny tafiditra amin'ny resahanao amin'ny ministera ao ve zay ary andraikitra ihany ko ve miresaka an'izay tena anisan'ny andraikitra aloha ma hoe atleta teo alohan'ny tena nefa ny tsy mila hoe resaka be tsony angamany mahakasika an'izay satria ny zavatra anisan'ny nahataitra ana rehefa tonga teo amin'ny toerany andriamatongo ministra anisan'ny zavatra noresahany zany zay hoe be deabe ny zavatra iova ary anisan'ny nanosika ana hoe vonina ny anampy sy ara-iasa aminy satria betsaka ny zavatra ovana zany ao anatin'ny fitantanana ny tontolon'ny fanatanjahantena anisan'izay zao ny fametrahana ny politique nationale des sports zay ao anatin'ny sata amin'ny fehiny sport ka ao anatin'io zany le sata amin'ny fehiny atleta avoleta zany ivoakatsoatso moa izy io zay moa anisan'ny programme nasan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena zay napetraka andriamatongo ministra zany akoatran'izay koa eo koa ny fametrahana ny sport scolaire zay iarahana amin'ny ministera ny éducation nationale satria iarahantsika mahita ny tontolon'ny fanatanjahantena somary miamidina ihany ny niveautsika ka mila mijery fotony zany tsika manomboka zao zay no mahatonga ny ministera hoe vonina de vonina iara-iasa amin'ny ministerany éducation nationale zany amin'ny fametrahana aingana de aingana lalàna vaovao mifehin'io sport scolaire io zany ia mamaraparantsika roza misy baolina marobe rehefa hitanao eto aloha reto za mino fa manaraka ihany keona satria ifaranandroany ny mondial 2024 ararotina amin'ny fandalovanao eto iresahana kely an'izay tontolon'ny baolina kiditra hoe raha fitinina atao hoe anatin'ny minitra vitsy ny zavatra hitanao nandritra n'izay ray volan'izay tao anatin'ny mondial inona ny tena hitanao hoe miavaka sy nisongatana anisan'ny hitako nanaitra anazy ohatra ny nampisongadina ny Belgique sy Costa Rica satria reny anisan'ny ekipa tsy de tena hoe de tena nalaza zany tamin'ny fanaovana mondial ty nefa de anisan'ny ohatrany hoe tonga tamin'ny sehatra ambonimbony izy de anisan'ny nanaitra na koa ny hoe nahararaka ny Brésil satria izy koa anisan'ny mpampetrano de iny koa zao epoka isariana an'izaytsika rehetrarehetra hoe ninona zany zavatra mitranga mety mitranga zany reny hoe namampiatrano ary ianao de mety resy any ninona zany iny fa nanana préparation faran'izay goavany reny ekipe reny nefa de miara-ny faharesena zany de zay zany anisan'ny etitsika koa hoe andaminana n'le fomba fitantanantsika ny sport eto amintsika satria zavatra mitranga zany reny faharesena farany angamba ny rozarakotry zafy rasaka misafidy zany ianao am'rety anankiroa resy de izy analainao androany angamba nefa hitanao roa samyfahita lavitra sasany tamin'izany fotoana fa mba nisan'ny misafidy ny Allemagne za de Rosimbola zany miaraka izy miaraka zany raha satria za makasy zany tiana anao zany ianao rery ny Argentina fa zavatra mba tiako tenenina kely farany fotsiny isy tonana ny ceinture iray indrindra zany fa ny fédération de tiako ny manamarika etoana zany fa ny ministera amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena zany rehefa manao zavatra anankiray na manome vola na manome fanampiana de tsara ho fatatsika rehetrarehetra fa miainga avy any amin'ny fitondram-panjakana zany io fanampiana io de na eo zany na misy tsy fahafahana andriamatovy filohan'ny république amina hetsika ataotsika fédération ka tonga eo ny ministera ny tanora ny fanatanjahantena de efa misolo tena zany satria rehefa tsy eo moa araka ny fomba fanao hoe rehefa tsy eo ny ray aman-dreny afaka misolo tena ny zanaka ninona toejavatra misy ia isorana betsaka ianao raha matotale vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ity alina ity felo de felo zay fanazavanao zay ny fanatanjahantena no ny voatra sy mitoy isan'andro san'andro atenay nefa mbola iveriny eto ianao amin'ny fotoana mahamety azy mbola iresaka lava be ty tontolon'ny fanatanjahantena zay mila fanafody mila fivoarana satria fanamarena kely fotsiny na maro zay mpitsabo zay ministry ny fanatanjahantena tao zay fa ohatrany tsy mety mahita le fanafody fahasantranana za mino fa ny atleta zao sy ny efa tonga ao miaraka amin'ny ministra de za mino fa mety androso am'izay tsika